onerako ny fahotako. Nosoratany Kirobo. Vantso no Aingo. Faly no Dera. Oloravaka no Balika. Ary Liva no Jauna. Ony Miajanirina no Rina. Kristofra Bearmanana no Raianina. Ny Rina no Isabelle. Iary Mampionina no Madame Volasoa. Mandray feo no Fiarozosy Élisée Christian. Dady efa atao trano angatsy ny asa. Ay fa ny ravindry. Ie mbola tsy nahita azy dady ary balika. Zay ela be zay fe ny everiko miasa nge dada mody alisan'andro io Ohatra le ty fandrizy zaza kely indray ve manao anketina polisy amikoatran'izany ha? Mipetra tsara ary balika fa zaza vao tsy ampy ray ranora ohatran'izao dia maniratsira ray aman-dreny sandy. Ka mba manontany an-dada ve ateteritra be ohatran'izany dada. Dada Inona e? Samba evitango te fanona be zany. Tsy manam-bola. Ary esory aloha ny tabliandry dia diovy io trano fa korotana be ohatran'izao navelan-drenanareo ato. Dia dada ve teo ihany dia tsy mba midiovon'ny dada kosa e. Zange mba reraka nianatra sady manao fotoana andro felany za io fa ilalao sabaka zao zay. Zaza efa 10 taona ve dia mbola ilalao ihany. Tsy ilaiko milalao zany intsony fa olona tsisy atao za milalao zany. Angany kilalao mahavoky. Oe kosa ny dady sonenge hoy no milalao araka ny lesona tany am-pianarana ary dady. Tsisy an'izany balika faza be famaliana. Ny zanak'olona manan-karena tsisy atao no milalao zany. Fa ny zanak'olona mahantra ohatrandria manampy ny ray aman-dreniny amin'ny raha atao trano rehefa avy mianatra. Zarandria aza mbola afaka mianatra fa tsy mitsara moatran'ny an'ny sasany. Antray Lasa aloha diovy io trano dia matsaka fa imemeniny eo indray reninareo reraka avy manasa lamban'olona any. Zay indray izy vao atsaka anokanina ato. dada kosa ranga dady mipetrapotsiny sady tsy miasa tsy manao ninina dia ny olona avy nianatra ndray mbola izananao raharaha be dia be. Inona? Fa maly valiana ny ray aman-dreny toy izany ve ny anarana any am-pianarany ha? Ny ankizy rehetra tao tanàna kosa ngery dada rehefa avy mianatra riva dia milalao sy mifampitaona daholo Ritsa aza efa 14 taona zao mbola milalao bisikileta miaraka amin'ny ankizy foana sady trapanaoviny ray aman-dreniny asantsony fa reraka avy nianatra hono saino. Tsy laiky mamaly valy avy sa mbola tsy ampy le felaka teo. Dada santsy mba ohatran'ny dadan'ny ankizy rehetra mihitsy. Ny ankizy dadany zany manatitra azy mianatra rehefa tsy miasa. Mividy goûter zay tia mihitsy. Mividy kilalao anjanany koa. Nenefa rangasa dada masika be tsy mba mirarasanaka mihitsy nanonana marary. Neno nireraka mamelaka nefa dia mbola miato lava amin'ny foana. Fa ty ve mbola mitady ha? Mitambo fa tsy velake. Mba ho hita ty kely hoe ry Dera le botifotsy ao anaty armoire ao anampiana an'ity fa to lasa mangatsiaka izany andro izany. Zahay indray haingo sy ny rabotiny. Zay hitsangana io ve dia mahafaty anao Dia mahafaty anao koa ve zany ny akavetivety an'izany lampy izany Ianao mitsangana eo ihany tsy manao ninina. Otry, fa tsy hitanao ve mbola misera amin'ny telefônina Telefônina tsy andositra akory io eo aloha ry Dera fa tia torobe aka reraka be koa nanasa lamba andro be kizitina androany. Loto re izao hatramin'ny lamba nandoavam-badiny nalefa ny sasako tany daholo. Izany hoe ny tsy fananana ny nanekeko ny anasa lamba andreo fa raha mitoetra ny sy ny avo rehetra an'izy menakavy aloha dia tena tsy lasa tsony. Asa mihitsy izay fiainandry zareo ao. Ny vady mamilava, ny zanaka maditra. Soloa fa manam-bola be ry zareo fa raha zany angamba manitra tahaka antsika koa dia asa. Mino avy ianao ry Dera. Te atoringe aho Aza maniringelina rangaha. Efa miteny aminao mbola misera atao anaty Facebook. Izy akan'izay ve dia mampiaka-peo anao eo ka. Aleo koa alaiko rehefa tsy aky
impiromoany mba maniraka anao kanefa dia tsy mahazona dia indray mandeha aza. Ny kaloriako fotsiny lany eo fa za no adala. Kay! Manina kosa ao sy tomonao mafy toy izany ny tanako e. Malala, mahafinaritra iringy mijerana ao anatin'iny robo manify iny e. Mba ireridera fa aza terenao mafy ohatran'izany marina nge izany e. Mibody fotsy asaiko jerenao tsy hitanao fa ny akanjo mandranaovako hitanao. Lela matsy ravina. Eo aloha fa inona raha mamaka anao? Tsy efa nitenenao moa hoe reraky ny sasalamban'olona ka te atoromafy. Ary mba aiza marina moa fitadiavanao azy ty e. 3 volana mahery zao tsy hita ihany. Kanefa dia mivoaka maraina. Mody efa maizimbava vilany. Marenina aloha. Aloha dia connecteko vetivetika ty phone ty. Melah rerideraka botifotsy fa aza sakanana ohatr'izao Eo aloha dera hoa. Sinary ty. Efa hoe reraka fa avelao. Dera hoa. Dera! Balika fa mifiraka izao. Efa nenina sasany. Aizany sakafoko maraina fifatara. Oay, tena saiko tsy tafavoa raha tsy nitairindry. Jereo misaronan-kariny ambola tabatra fihinanana efa misy 300 aky aho mividiana dite tsotra sy mofo gasy eny amin'ny ray vao ataondry sakafo maraina. Dite sy mofo indray kosa ve? Fa manina nefa raha vary amin'anana azy kotozy e. Mora noana kely angam le dite sy mofo kely izy neny. Ka tsy misy afa-tsy izay ngaikino aho e. Nividianana vary sy laoka sy saribosaka avitsika omaly hariva sy androany atoandro ny vola azoko omaly. Nefa andraso loha ary e. Dera. Aza manilin kely laranga. Mba meo 500 any loha hividianany balika vary fa maika hianatra izy. Fa oviana koa no hitanao manam-bola fa ianao mivoaka maraina isan'andro io zany manao ina fotsiny. Aza be sermonina vao maraina ranga fa mahaladika. Aleo azy zany nalaiko sy nieny fasa miady andrenareo ka efa traminy alina mitabataba tsy misy atoriana. Azafady aky fa rehefa manana neny dia mihinam-bary maraina foandry Andeha rafatary. Menara tsara ny zanaky neny. Dia akaton tsara ny varavarantsika fa sao dia dirany alika aho. Eny tompoko. Feno mangana be ny tendany eny fananina aza. Te sanatry ny kenda ny tady ataondray fe. Mba mivoasa rery dera fa efa minenina ny sasany nge zao e. Angatsy hitady asa. Fitadiavana sy fola avy io ko. Dia inona ny tianao atongavana? Tsy mahavita. Maninona tsara ry dera. Tsy mahavita aho izay ale rehetra maneno saona avokoa. Dia raha tsy mitady ianao dia iza no andrasanao any miasanao eo. Ianao ngery dera ka loha-pianakaviana e. Sao dia tianao ary zany. Ka rehefa tsy mahita raingo dia tsy mahita. Hitanao tsara fa ny akabeazan'ny orinasa raha tsy mikatona tamin'ny coronavirus iny dia mbola mitsipozipozy ny akabeazany zao. Mbola tsisy orinasa manao filazana mitady mpiasa vaovao zany amin'izao e. Dia tsy mionona amin'izany fa mitady hevitra hafa ry dera. Efa hevitra inona moa zany mitadiavinao hitako Fa lanjalanjainao atao inona fotsiny io lobenao io fa tsy ampiasaina ka. Anomboka andray ianao riaingo lehibe sermonina mandreraka. Aiza moa ny bandy no tambana atao trano e. Kaly maraina levilevy. Kaly atoandro latsalatsa. Kaly hariva vindavinda. Tena efa tafotra miborina kosa mihitsy le izy normal ny bandy raha tsy tamana atao trano tsony. Zany moa zany mba fandraisanao amin'ny fitenenako anao reny. Zany ka. Lazaina fa sermonina mifampatsiahivako anao ny andraikitra ao ato amin'ity tokantrano ity. Manambady amanjanaka nge ianao e. Marina ihany ny teny mama fa maninona e? Maninona ny tsy tohizany e?
rehefa leo manambady ahy ianao ary no mamanao ny anoinao teny a inona moa zany nitsodinao any ordera tokantranoko nge ty e nangataka tany ianao mipingapinga ery ohatry ny inona veloko ny zanakareo hoe inona nefa zao aiza samy hafa ny talo sy ny akehitriny raingo a tam'izany a mbola nanana asa sy be vola tena velona nareo mianaka tsara de rehefa very asa de tsy mba hitadiny solony fa de ilozanao mirenireny fotsiny mirenireny amin'ny ahoany e a izany mahalala zay voanao an-trano any angamba tsy mba mitady asa kory fa ilozana tsy haiko hoe makaizy e le foko hitady sasalamba melomako anjanaka vasy raha ianao ray ngamba no antenaina de ho fato misareto angam'izay mianaka nizay ry dery tia nataonao ah menatr'olona marina mafy inony jereo ny tendako mivalo maintso mivantitra be balika avia ty Jaiany fa manina rereto e la hangatsy miaraka amin'ny ankizy la namalaka sy mihinana gote ankiza be fangatahana be daholo anery zalahy zaza rehefa hita ny be maminana tonga de trerony be fotsiny sady teneny hoe raha tsy manome anazy ony a de vonony de manina raha tenena madamy volo zany ka tsy mahazo miteniteny ony e vonono ony ara hoe be takalazy eo fa izany gote andry efa lany tangote andray an'izany reto ve nofitopaina sy fromazy nataony aminay zay ngeny tsoahako andro zala teo e gote tsara be ty feky de zaraiko andro zala io fotsiny kay tsara be marina ny gote ala zany ve aky de hinana kely ve zany ry hoano ny gote ala fa so de bediny entolo eo ala ranona be tonga ny antranoko fa inona aloha ny gote andry teo e mofo anka gatô kay mo voateo ony de tsy tadidiny andaotsika sy ny ry marina rehefa fakandrivotra miaraka mihinana gote amin'izay a tsy alandro zalantsonony ana ao fa asaiko teneninenina ny eny farahaingo hoe miaraka fontsika sy ny ry eny ary ty zay sahady ve de vita ny récréation aky andao amin'izay tsika hianatra ka iainko ndry ve ty ro mama koa zany fa niveriny mama ho izandray ah e reraza koa fa misy inony raha hitan'ny havana na ny olo-patatra amin'izao ve kitsika mianaka tsy zandray ny lazainy zareo hoe zanany fa antitra be nga ny fahitany mama tsy vitany hoe antitra fa sady lasa mahikely misavoritaka be ro mama koa zany e mafa ny fiainana ka na mafitaky ninona aza ve retsy ny fiainana de izy zao nefa randry 4000 fetra ka rery mama fa olombelona ihany ne reny fa de misy fivana ohatry ny ahoana mihitsy ny fiainandry ihany zao sisy leo alory mama mba hipetraka fa aza de totofana fanontaniana ohatr'izany ka tena tsoriko amindriry aingo fa nany mpanampiko ato trano aza mbola miaingo lavitra noho indry zao miresaka n'izany ihany hoa mama mbola manambolana karaha manam-panampy ihany mamy zany ao maninona moa zany raha hoe ataoko zany asa zany de mba omeny mamany karamany ka ory aingo tantarao amiko aloha hoe fa nisinina nisaraka angandry izy dera mama tokoa ve moana fiainana fa misinina very asy dera ry mama efa 5 volana izay andrikako eo efa 5 volana ve izy ny very asa de izy zao ndry vao malala miteny an'izany amiko ka hita mama tsara fa fotoana ny coronavirus tamin'ireny
raha ny fanjakana ny mamango fianakaviana sady nitokantrano koa tsy ahaka ry mama. Efa 3 volana rehetra izay no namelana ny olona hivezivezy dia mbola hiala bala ihany ry hoe sakana ny fanjakana ny famango vangina havana. Mama koa aza dia manome tsiny mafy toy izany re ka izany no marina ka. Ny tena marina ry mama, sahirana be izay ka izany no antony tsy namango vanginanao Fa inona moa izany no antony nahavery asa mivadindry nikatona tamin'ireny valana aretin'ireny ry mama ny orinasany nalefa ny daholo ny mpiasa tao fa tsy mihodina mihitsy ny orinasa ary zareo mantsy akora avy any ivelany daholo no ampiasainy. Dia mbola tsy nahita solony izany hatramin'izao ry mama, milaza ho tsy mahita izy. Ary inona aloha no antony ity hanaovandrian'ity fetenda be amin'ity andro mama ity ka manao tsy salamalama za io ry mama, marary ny tendako. Dia efa nihinana fanafody izany mba ho mety koa aloha raha mba misy ao amin'ny mama ao na dia hoe vola hividianana an'izany aza mantsy ao aminay tena tsy misy mihitsy. Ry aingo dia inona ny fepetra raisindry manoloana izany rehetra izany inona moa no tadiavy mama taoko eo efa miezaka ety seroa mitady asa izay hitako sasalamba zao no mba omen'olona izany nge ny ilazaka amin'ny mama hoe aleo mba ataoko le asa atao mmpanampy ny mamy izany dia mba hoany karama aingo dia lasa mpanasa lamban'olona koa ve tindry tsisy asa raty izany ry mama fa rehefa azom-bola hivelomana dia izay azafady ange ohatra fantatro izany ianao za ve enao fa iza mora tsy madiso hoay irina ry tony eno tena iaingo ianao na dia somary ny ova be aza iaingo tokoa kirina ela be zany ela kia hoaizindry izany sendra mba nividy zavatra tetsy ampitatetso aza dia nahita ndry nivoaka ny ovavady menamena io tranonareo io anka ny reniko no mipetraka ao ay ve avy nandalina mango tao sady mavesatra ndry izany angaka io tsy mampome mity tranotrano ndry tanapolo tsy mahavimbona na siramamy fefakilao akory aza ho fitsinjovana ny retiretiny noho ny fahasairanana rehefa mody nefa ndry dia ndrindraй no ampitondrany an'izao karazany zavatra rehetra izao izany akiny mbola mahafany mama sady mbola fahasambarana ny fananana azy na dia efa samy manana ny tokantranon'izao azy eny akeko mampalahelo andray izy maika be ve aloha ndry io mba te hiresadresaka amindry hatramin'izay fotoana ela be tsy nionan'izay tsy maika be manao aona kia eny any antsika sakafo n'le zanako kely izay ihany fa efa nampitondray ny mama sakafo masaka dia izay ngamba no afanaiko hoanina ay kosa sady tsy mbola 12 na 11 moa izany ny firavany mpianatra izao mbola vo amin'ny sivyola sasany mahery sady mbola misy fotoana izany tsika roa ao ampikondria amin'reto entambe reto aloha dia hitaty toerana hipetrapetrahana kely tsika ndry kokirina dia misahirana ao akia tsika roa angeny tena mpinamana teny amin'ny lise reny saingindry moa tsy hita tampoka kanefa ny baky efa akaiky tamin'ireny asa nanjavina taiza ao fa rehefa mahazo toerana iresantsika roa dia tantaraiko ndrika iny nahazo ao midira ato anaty fiara ary fiara tsara tarehibe ny fiarany rina sambatra ny olona sady nahavita fianarana angamba fa tsy maikamaika anambady oatra zao lasa mpanankarena oatra ny jensika sy talitra ireny ay ve kika nanambady na tonga ndry hialan-daharana tany ampianarana ohatran'ireny dia bandisany nahabevoka-ndry dera no anarany tsy haiko na fantatry indry izy na tsy fa
mpiara-mianatra tamintsika tao ihany. Anka promotion teo aloha izy ka any izy efa nianatra teny amin'ny oniversité tamin'izany kanjo be voka dia tsy afaka nanoitsony izy fa dia nitady asa avy hatrany. Ary ndry loha e firy izao ny zanakindry inoko fa efa manambady ahoe ny tanandry aiko sy efa misy peratrako. Inona zao ny dikan'izany sy ny fitokana izany ake? ao e sady atovy ihany aloha ny sakafondry. Ao fa hikomandy zavatra mafana ho an'ny zanakindritsika dia avy dia mihinana izy fa tsy mila mikarakara tsondry avy eo e. Ndry koa ke dia tsotra loatra ka. Ary mba valio ary moa ny fanontaniako fa efa tena liana be ny amin'ny fiainandringa ahy e. Fia tsy misy mahaliana ky ny fiainako fa tararatsy jerendry izao Rina toa fenolatra ny tena ndry ray manontolo fa accident tengandry vokatry ny ditram-baty aky izao mitondra takaitra tanteraka. Rina tena tsy napoiziko mihitsy indri no hiaran'ny zavatra ohatran'izao kika. Za zao ny hevitra hoe olona niadana be ndry manakatao ngakina manakatao aza rehefa tojony herisetra miatra mivatana ohatr'izao afaka ny anao inona moa e. Fa ahoana mariny efa nisy inona dia tonga hatramin'izao aky. Nisy fitiavana kia fitiavam-bady any ka no ararota ny fahalemeko dia izao sisy namako aky indrika tsy hanafenako ry haingo fa tena potika tanteraka angiky ny fiainako e. Ndraiky loso zany dia efa nitampiteraka izany nareo. Izany no ilazako amin'ireo hoe potika ho an'ny fiainako. Mipitihan'izany raha marimarina kokoa e. Aza vao hoaniko akirina fa tena tsy azoko tsara. Vokatry ny vony lava ny atra tamiko aky dia tsy miteraka tsono ny aozy ny dokotera. Andry kakio dia ahoana ilay vatindry afapela amin'izany ve? Na ataon'ireo ray aman-dreniko tsy afapela tokoa aloha e. Saingy afaka tany ihany rehefa nahalala olona ambony. Dia very anjavony fotsiny izany zao rahatra lalina takaitrana velan'izao. Afaka ny anao inona aky efa nanao izay ho afany ihany ireo ray aman-dreniko fa mbola miriariany ihany izy. Andray akirina tsy hovanina aky ny lehilahy ka dia izany daholo ve ny ataon'ireo lehilahy amin'izao e. Ny endry aza ny arena misy afaka nikalabonana nefa dia mbola misy izany ihany nitranga tamin'ny fiainandry. Mainka moka izany fa ny tsy kitahy tsy vary maina. Aza manaiky ampiarin'ny lehilahy herisetra izany akiry haingo zavatra tsy takaitra ratsy no azondrira misy izany. Sady aloha misoroka toy izay mitsabo e. Mafy akeky izao mahazo azy ao e. Tsy zanaka andimby tsy vady iantra. Mafy tokoa ky izany ka. Izao elao lavitra aloha ireo anatry ny ray aman-dreny taloha nafarany antsika foniny sika hoe miala tao amin'ny zareo hivokana ambady reny hoe nitokatrano fiefiana. Azondry izany tsy misy ary tsy mitombona tsony aky izany mananjo ivelona toy ny olona rehetra isika. Mananjo iaina-kahalalahana tsy teriterena ary tsy ferana amin'izay mampety andry. Dia aza manaiko vonon-dehilahy izany dia hoe hiaritra eo lalandavana mandefitra amin'izay zavatra hita fa tsy ara-drariny e. Dia tandreny koa aky ny zanaka mananjo iaina-pilaminana izy hisitraka ny zon'ny rehetra. Solavo iamindraka izy ao mahazo azao izany ny teniko amin'ireo vehivavy namako izay sedra tojony lalana toy izao. Misaotra ndriky tsy nisorona Rina. Mahereza foana dia aza aky fa misy anjara omeny pahary andry foana eo. Aza matahotra indri fa tsy kivy izany ka reny araka iny nanosika bebe kokoa hitraka sy ahery hatrany amin'ny fiainako sisa. Ary indrindra moa na toy izao raha mbola velona ka afaka ny anampy ny mpiarabelona amiko dia ataoko izany. Ataoko fanoherana ny herisetra-pahazo antsika vehivavy sy ny ankizy indrindraindrindra. Efity ny sakafo ny zanakindry mandeha ana lokivan'izay eo izy fa dia hipitrapitra ao hivatana hatrany foana tsisy sakafo sy tsy mahita ndry reny dia ataovy ambony foana ny moralina fa raha andro andry ny sahirana raha
pitsondria azo maraina vaovao. Tena misaotra be deabe akirina. Izy fisaorany. Tsy ho voavaliko ny anatra sy ny fanomezana ny mendry aty eo ho tonga mitanjona katsahndriana endry. Eny akia dia mandehana amin'izay fa atoandro ny andro e. Tia numéroako dia aza misalasala miantso raha hoe misy fanampiana. Eny ary akia voaraiko ty. Ary mandehana amin'izay fa nitazomoko teto ndriko. Mampamanga any amin'ilay zanak'indry any a. Misaotra akia. Raha dera ve zany le ty e? Ay le ty e, raha jonona marina raha vely ty io. Tena le fatidrako tokoa marina mafy. Boribory le tsy ny tany tena saika tsy tadidiko ty lahy fa ataony voabe fa ahoana. Zao ihany nakibony lany bandy hatramin'izay ko ny vahoana koa ary. Ka taloha raha ohatra ny bandy tsy tsotsotra zany ko. Zao ela sady lasa rasy tany no mikavonitra. Ary izy zany le ty hoe taloko. Metanora ary ty e. Marina le zany raha jonona. Fa hoaiza aloha tony zao aloha e. Tena be deabe ny kozy ty kozina ny toa. Tena ohatrany tsy mainka fa afaka miresaka tsara tsika amin'itsany e. Ay e. Ndao ary aloha mba hitratsy amin'ny tsibaritsy e. Mila mifandrombera kely koa sika fa aiza vely izy mba mpivatidra ihany nefa dia elaela tsy nitafa. Atao ary. Ao. Aleo eto mikoa ento litsy. Eto mba matazatazana ny joba kely mandalo. Tena tsy niova marina lisy lahy ty raha jonona. Aiza. Mbola tena atalana sy mpafona hatramin'izao. Dray. Raha itsika tsara reny tsy tamatamana rakama. Ka ahoana ty? Firy zao mipaposy. Tsy mbola ray le sarobaina. Ary reniny? Raha ihany fa tadiavy lao firy ary. Ela letsy zany keo. Mety amin'lahy velo tony mafanafany tony. Tsy manina lesy efa mba elatsy ny ona kosa ve lesy tsika amin'izany tsy mendrika tondrahana kely kosa zany ko. Zany lesy ny bandy akama. Eo aloha tsy ninazy aloha e. Ao ary. Dia ary tela lesy ny finamanana. Arona lesy ry jonona. Firy zao ny akizany lahy. Jeunesse mbola manja be ty vely ty dia ho fatipatorako amin'izany sady kosa. Marina aloha ny alahy. Zay lesy ny kely dia tafiditra ataoko. Fa ahoana le? Firy taona zao ny zanakely azy zao? Folo lesy a. Tsy le mifolo taona ve lesy mibanjy dia efa papa e. Aiza. Hitako nareo toa efa mipibolo sady a. Ny tena marina koa izy mbola tsy vonona tamin'izany. Le joba ny rahako ny bikina tampoka dia forseny ray aman-drenina taony raha rahanay dia zao e. Aiza le? Zany e. Tsy mba nanara roatra ny fahatanrana akory zany nareo ko. Aleo aloha ampianandre fa tao mandehibe koa izy zany. Sika mitsamina koa ty mila mitapa fa betsaka ange ny resaka atao e. Dia ora isy raha dera mbola fatidralay avo izy le zaro fandraisan'lahy rasa ora fa rery. Oadray. Fatidrako lesy lahy rajonona sady solony raha lahy tsy mba nananako a. Aza manana zany toay. Ka za io ankely lepa beritsy o koziko alafo fa dia fazava-tao ohatra lahy. Aiza natsika koa ny aza angely izy jonona tena tototra blemo mabe mihitsy fa tsy poazany raha. Ka zay ho ah afo mahafatidrako an'lahy dia lahy re zao no lazaiko an'izao sekreako zao. Mazo matokony le ela raha jonona fa bandy mahitsazona sekre tsara mety a kozy. Za io helitry zao sady tsy atako tsy aparafara araka fitererana raha very fahoana ty e. Oroka tary vovotra vairina sy rabovitary ary ty. Fangamoa lahy ty zany mbola tsy manambady mihitsy sa ahoana mihitsy fa lia lahy tena tsy azoko.
ka efa avolaravady mihitsy ary ty fa lehilahy fa mabe problema le iziko. fa olona aloha fandehan'le reny ary moramora any navavako miveran'olona ko no tsika fora lesy raha zevera gazay toizikola mino a ino no vidy vera ty de mba soloa vera vaovao ty iverina fa tsy manabola zany bandy zao lesy fandeha bady akama mino lara jolona alefaso ko mbo toa ihany moa zany tsika tamin'ireny mbola mibosy reny aza de be revo be revo tsy mijano tena koboko mihitsy reny rajolona tsy mbola atrambo zao zany la io mbola ohatrany tena be revo be foana évidemment lesy de zao toizo nisy jobakala be zay lesy mba nanotoa ratsy ho lavo de ona ty a bofy sy mibainina zany a oay le ty tena pakema de mihitsy felanga ona ve tsara kosa lesy zany ko ty ahoana rajonona toizy foatranylina be le vandy de tsy raha raiky mifiramomanikala fa mila vady ony zay mitsamina aiza ve ony de ifanany zara fotsiny eny telo taona lesy ny arahanay mitsamina manavitako trano mibobo zany jobo zany na de mbola tsy mivady azy zay marina kosa aloha nyle ray aman-dreny de ahoana mivady any lesa sa inona nle farany zao vady ary fa za kosa aloha tena tsy raha raiky gadra atao zany misy revoko ihany ary de nitoizako ny analina vi fa ny fiainana mahajabe ty kosa ve lesy de averako adary fotsiny lesy raha de raha aiza de ahoana ozy izy le vadina inona monko zireo izy koa nge tena lovy be tamiko de tsy afaka nanao ninininy hitondrako joba ao an-trano azy karako oay le ty kotsikrima be le lesy zany rajonona tena crime le ty tena salesy la rehefa miseho be oralina sy be takalaza tany amin'ny firamanontany tonga de raha toka fanaovana azy mihitsy fanaovana azy aona rajonona fa tena tsy koboko mihitsy meko le raha rehefa tena miseho be seny olo tezy baina tena dalohan'la zany évidemment nena lesy tsy reveko ny sermonina lava zany sady lenahy efa nitsoroko taminy hoe ny fiainako voali foana fa tsy asiana sentiment boba de ahoana nefa ozy le ray aman-dreny le joba tam'izany ka zany zay ge faranavitry ay fa ray andro kobo mibofo ny fandehany tantara kozy sendrana maniko tao mboray raha bofonikiala mbo le vadiko voalohaniko ny alina tao moko mbola vaovao be ny ratrany de oay le de ahoana rajonona tonga de retso prataolo ty kozy ve endrana be zany inona ozy ela fa nanaovany agaredona sy ady bolitsolozy atao ny tena ray de sa voavoaka tam'izany ve nareo sa hony efa sarotrarotra ihany fa tantaraina lesika mora de ahoana nefa ozy le akizy laka eto mibofony tany amin'ny hôpitaly kara rimma be fa kobo tao daholo na fenina ty ny ratra efa mambolana maro fantena aloha zany ty de ty ina rajonona elara ho atairotairotairo zalefaso nanao bilan de santé manontolo mihitsy raha fotsy kobo tamizany fa tsy afaka riteraka tsono no ny vonina ataoko taminy tena crime be nge zany revy ataon'la zany rajonony de olo de anaiky an'izany ve izy mivady ray aman-dreny le jobaka la ve mihevitra fa ho vita moro zany zanaka vavy toka mpanakarena ngefika zany vadiko zany tena enjana lesy zany rajonona de ahoana ty naafaka lata am'izany le nanapara mifananany vola makarena ty mba hidaboko tary ambany tsy nanana
sady raha tanjaka be koa ngely zareo fa mpiramisahana miady amin'ny eritseritra izany nanampy amin'ny fanameloana tao e. de ahoana ty rajony no tena nidoboka zany lahy efa sazy miatona fa efa saika nidoboka sokobainay aloha fa nalala olona mony de rehetra ny tantana ly ohatray le ty mba sala izy lahy zany rajony na kozy fa tsy maintsy raha midina atao otra ngely ty ny vila sy ny fananako rehetra ka mba zarany lazy aloha nisy an'izany fa inona ndray ana de zay le sofadiary zay le bilay moalazaiko amilay io de ono rajony de tao amin'ny ray aman-dreny lahy zany lahy no mipetraka zao évidemment fa zao lesy voaroka mibandy fa voaroka ola rajony na fa tsy azoko mihitsy koa le revina roa apitoraitavaky aikakakana tena oka le zay rajony navinareo nge oatra nefa mambe o tonga any amin'ny lahatso vely izy am'izao etrahany lahy zao efa koziko tamin'la tao hoe roadra bainay ho aza manala baraka azy amin'ny fiarahamony raha oro de ho vita angoza velesy zany rajony na zany nengela ka zao angelesy ny tena fadiany nanozogozo plasy drabainay tany le akta nataoko iny de mailo be rery am'izao tsy te hitazona ao ambovo mitsolo nisy fa lehilahy lehibe marala tokony ataoko fa marina kosa angelesy zany koziny zany de zao lesy verige faranako very atramo vadiko va mangina aloha lesy fa aty amintsika dony ty masony olona vinary te manao raha maso toko ty ty raha mbola raisy ny laopaty-drala le tsy aradera de mba ekeo lesy fitarairako amina aza mana lesy lahy rajony na fampipatydra folytsika mitsamma fa inona aloha zany hitaraina ny lahy ty amiko raha hoe vola sy arena kosa aloha hita lavo zao fa tena tapatapaka sy namana mihitsy azy zao somera nge mibandy aiza kosa lesy ozy nge lesy zany somera zao bandy zao zao ary lesy enona miara-miafitsika mitsamina inona fotsiny moa mampifatitra atsika raha tsy mifanampy sy lesy ekeko ny teny lahy ekeko ka zao hoe topetraka ray amin'ny lisa lesy afa tsy manana an'izany izy ivantanana ntsony eny neny o enony ve zany mba iza koka izany marina tsy mila iongotra mihitsy zao varavaran'izao ka so de mba dada kosa azy hatramin'ny oviana koa izy no andondona ohatr'izany orengo a voae hitany eny zany tena dada mihitsy tootro mamika izany feo am'izany orengo vao e mandeha anainga neny vao sao de ho tezitra indray izy zao balika tonga de matory loandry fa mbola ifo maraina hianatra de tandremary sao de miady indray nareo manjary tsisy atoriana indray sady nendraindray ihany koa mitomany mihitsy venam tsisy an'izany rery balika fa matoriandria tsy ady zany dada sineny dera ady firy koa vera nga vao mamona reo miletika monao inonao fotsiny fa lehilahy izy ty mambe tsy mahatsiaro tena hoentinao ty ry dera ao aloha ampeo bata azy fa mavesatra be nge ny adaly zany fa olona iza ho ahy io nataonao iny io aza be fanontaniana eo rerengo miotanana fotsiny mamitampona koa io bady akamako tapitra fa hoentinao aizy izany ho apatoriana rehefa tedravinao atoko mbo fandrina tsika ankosaka tsy ataonao any amin'ny hevitry balika any io
ora matoty fa de tavoloha ataoko any an-dakozia. Maninona moa? Sady olona tsy hay hoe isa. Da mamofona matsiravina izy zany. Tsy olon'olom-pona angiraiky fa de rorano ohatrany io e. Olona mihaja veridera de miosopotaka ohatry ny kisotra zao. Aratsino amin'ny kisotra zany kosa nga mifatotrahako zany go. Zay indray dera. Ka zany marina zany e. Mikasy tanana foana fa tsy mba azo fiampiresahana mihitsy ve. Fa fatotra ahoana aloha io lehilahy io e. Avela hoeto fa aza hoentinao any mihevitry ny zanako any mialy aloha e. Tata, fa iza ka io? Melalo ianao ry balika. Ao ianao hibatako azy. Andray ry dera, de sahanao no manalanjanako eo am-pandriny de ampidiranao any olona io. Maimbotoka be daholo nareo. Manina zaza ty zany. Dera, fa maninona ny fialahana ohatr' zany ny zanako? Fa ino manana ny asiny io kiverivery amin'ny ahoana. Balika, ndao aloha matory eo am-pandrina ny dada sy neny fa iresaka za sy dada. Dera, efa masaka ny sakafo. Marary zany lohako zany marina. Foazy ny namanao de hoana aloha io lasopy mafana io fa mety aminareo io. Eny ary. O rajonina mifoaza lesy efatandro ny andro. Torimaso zany marina. Zay tsara fandrina marina tsara torimasoko. Tsy azoko ty namantery ty. Tsy olamboty loatra na fitafy na firesaka. Izy lesy madama koa. Iaingo no anarany. Izy koa tsara iaingo no jaonina fatitrahako. Efa tany amin'ny karaboly izay mirahalahy no mpinamana tsy mifakafoy. Tonga hatrany amin'ny lycée mihitsy moa zany ary nanapa-kevitra zay tamin'izay fa ifampitondra ho toy ny mifatitra de tsy fanary na mora na misarotra. Mpifatitra hony. Tamin'ny andron'ny dadabenay no eniko nisy an'izany. Ka zao rengo misy bilimy mangely ery eo e. Ka malova mpianakaviana amin'ity trano ity moa zany no ilazako aminareo vady aman-janako fa mipetraka ato amintsika aloha jaonina mandrapa. Maninona hoe ry dera? Zany zany tokoa madama. Amin'ny mampifatitra anay mitsamoma tokoa de efa natidina ny fanaovanay ny fifanavotana rehefa tojony andro sarotra. Raha lananaly zay ka za tokony izy toko raha teo e. Ka ary so ny anjara lasopiny regny fa ela be zany e. Tsy ary tompoko. Mazoto homana ianao. Iny lesy mivadika raha jaonina ka hoana ny fahitany lazy. Norma be ka. Fa le izy manao fijery hafahafa nohatra ny tsy de reveko aminy. Ka zany mihitsy koa nge ny famalinay mitsamoma matetika ato e. Manao tsy mahalala fomba izay mantsy izy iny raindray. De aiza zao le papozin'ny lisany moa zany zao. Mety efa lasa mibosy angambako. Raha riva lahy mahita azy ataovy lesy ny lasopy fa aza mihafahafa. Tsy hafahafa tokoa moa zany lesy. Sady tena mahakafoka be za io Be loatra kosa aloha le lany laomaly iny Ka be loatra koa nge ny blême de zara koa za nisy any lasy nisy an'iny narina dy. Mazotoary aloha lafa le anasa atodoany raha fotsy aloha. Ataovy zay mety lesy e. Averimbereno aminy fa mpifatidrantsika mitsamina. Kalme lahy. Mazava daholo ve? Afaka manangatanana zay mazoto mbola metraka fanontaniana mandra-piandro ny lakolosy fakandrivotra Za madama. Andray ihany? De raha ohatra za madama hoe tsy manam-bola mamanay ka mangataka amin'ny dadanay de tsy omeny de voasokajy ho herisetra koa ve zany? Mazava ho azy. Satria
adidindray mamelona ny vady aman-janany. Mazava amin'ray anina amin'izay ireo karazana herisetra tao amin'ny vehivavy. Eny madama. Dia izao ary raha mahatsikaritra herisetra voatanisantsika tao ianareo dia sahy miteny. Efa misy fikambanana maro izao miady amin'ny herisetra, indrindra fa atao aminareo zaza sy ny ankizy ireo. Aza misalasala mihitsy manantona andreny fa hanampy ianareo izy. Dia madama Volasoa moa izany manana association? Ie, efa voalazako teo izany. Na aiza na iza hitanareo hiara-ny herisetra dia sahy miteny. Azonareo tenenina amiko koa fa handray fepetra tsy misy atakandro tsika. Maneno ny sonnerie ary fa samy maka rivotra aloha e. Toizantsika ny lesona rehefa avy eo. Balika eo, manina kindrika tsy dia be teny mihitsy tao am-pianarana. Izany lesy fa te hatoro be sa io Hitako ny riny manoka foanako, fa nga tsy natory. Ka nisy olana eto ny dadanay lesy tao an-tranonay alina. Tena patoriny teo amin'ny fandrinako ve lesy. Dia taiza kindriny natory izany? Teo amin'ny tany. Sady tsy navelan'ny dadanay natory teo amin'ny sareo hafa efa zaza lehibe io ny ve dia mbola tory eo akaikin'ny nenina ihany. Koa tsy nangatsiaka be ve indry? Sady mangatsiaka raha ny lanin'ny parasy ako. Aminay angelesy iray ihany na tsisy fandrimbahiny akory fa tranonay sady terikely ny zara fa misy etany e. Efa tapitra namidy daholo tamin'ny dadanay nanomboka tsy niaso ireny. Tena mampalahelo kindry izany ka. Ary fa maninona ny tarehandrimo mivoara-miaina toy zoky? Za angelesy raha ihany na rehefa tezitra dadanay eo an-trano dia felahany temaina foana e. Nenay koa ary finoany foana rehefa miato zareo. Hoay io, azo toriana nge izany dadanareo fa manao herisetra ho amin'ny aza miteniteny an'izany lesy fa mamenatr'olona ozy izy neninay tsy mahazo mitantara amin'olona an'izany ony fa sady enatra izany ny fafambarako. Tsisy an'izany ankiry balika. Ary indrindra izany tsy mihaino lesona hazavain'ny madama Volasoa mihitsy. Ka ataoko ao anary lesy ny fatoko amin'izany. Sary izao miasa saina be hoe nanao ahoana izay neninayko. Maharary angeo lesy ny nanaovan'ny dadanay ny tarehako ato e. Sady felan-tanana angoda be an'iny kosa ve moa lesy ny nafeto amin'ny teo. Tena mampalahelo be anahy mihitsy akindry ka. Ary aiza aloha ny gote andry e? Ka neninay aza tsy navita tsony fa sahirana be tamin'ilay vahiny alina dia adino nampitondra ho ako. Izany ve ki? Aleo arak'iza raiko roa tia mofo ity dia hoantsika sindry Merci lesy sambatra lesy ala tsara gote be ohatran'izao foana. Ka nenay ndraiky azoko tenenina hoe hitondrako koa ndry e? Ka sao dia bediny nenay amin'izany ako. Tsy maninona ki izany tsy maninona izany izy. Sady rehefa teneniko izy hoe ratsy be foana ny gote andry fa tsy manam-bola dada sy mamanareo dia mampitondro neny. Aza angamba mitondra gote izany mihitsy hatramin'izay. Azafady fa tsy fantatro hoe misy olona ato. Ndry moa izany ny zanak dera sy haingo. Tsy mianatra akory ilay lehilahy mipiritana be ambony ambany. Aza mandefa piditra pataloha mihitsy za io. Sady mba miresaka angetsika sindry e. Iza ao nanarandry? Palika tompoko. Hoay e. Mendrika indry mihitsy ilay anarana. Baribary maso kely ndry sady manjakely sady. Misaotra tompoko. Efa nihinana gote? Eny tompoko. Andraso.
ty misy kalaraisykoloha ividianandry biscuit. Kalaraisykoloha? Rehefa mana ny tonton a dia manipinipy ho andry na dia maizina azy efa atondry kay misy olona ato ry neniko. tonton John kiny anarako mbola tsy nolazainy haingo sy dera tamindry nga fa tonton andriany Faly mahafantatra ary tompoko. Sany fijery le John ny balika masina mavy. Manao jery nadalamatsy rafina. Balika, vivetivety angelondry resako ahoana azy neny? Fahintsika aloha tonton John mandra-pa ozy dada. Ka ahoana izany ny efitranoko sy ny fandrinako? Eo aminay ndriny matorika. Ka tery be ange fandrina ny dada sy neny Dia ahoana raha tezitra indray dada dia ampatoriana eo ambany milatona tany eo indray mangatsiaka be angerineny eo sady misy parasy Dia ahoana re izany Nefitsika tsy manambola mihitsy na hoe ividianana kidoro ray eo andry fotsiny aza. Fangariny eny dia tsy mananavana mihitsy io lehilahy io no aty an-tranon'olona ohatran'izao no milafika. Rahalahy dada hono ankizy dia dada rery no avany. Dia maninona nefa n'izy elabe izay tsy hitako ka. Saneny efa nahitan'io. Ahoana ry no nazavako ny balika an'izany. Hono ale tsy rahadery? Fa misina liry John. Ohatra ny lasy izany ho ale tsy ny saiko mahita ny zanakely aty. Ohatry, fa inona mahalasa saina an'lahy? Ty izy fotsifotsy keliko. Elahy somary maintimainty sady ololo volo. Ny vadiny lahy kosa nefa tsy mifakaiza amin'ny lany lokony. Dia hoe sanatria ve tsy zanako balika ao zay lahy? Iza ny malala? Toi charbon, elle charbon. Pourquoi bébé farine? Oatra marina ihany zany kozany lahy zany Nefa sao dia nanahaka ny ray aman-dreninareo ohatra ka. Possible zany Tsisy an'izany lesy napainay na bofinay na ny rafozako. Dia ohatrana ihany koa ny lokony. Ary maninona ary zany tsokoboka raha tsy elano ny teny an'izany zaoko. Fa ahoana aloha efa nivady ela lahy sy haingo vao bevoka izy. Lefa nygoziko an'lange bevoka haingo dia izay ny antony nanabadiako bonera azy. Mivery lahy tena zany fa mety bandiava ny nanabikina ny vadiny lahy tany dia elany fatorany. Oka kely kosa aloha raha John nafa tena tsy manan-keny izany Zay ange lesy no ananana rahalam-pifatitra ohatrantsika mitsamime. Tsy misorona milaza ny marina. Misaotra resa rahalahy. Tena rahalahy marina lahy. Ary zao dia zao ihany dia resaka amin'ny haingo fa ataoko tsy vita mora mihitsy zao. Haingo! Ao zany. Fa misy inona ny vatrafatra ohatr'izao ianao Zanak'izy balika. Zanak'izy io Zanako fa zanak'izy ahoana Ay, dia naninona izy ny fotsy fiodirany nefa zasy ianao mainty zarazara hoditra. Tsy azoko. Andriamanitra nanome azy ary nanao ny lokony toy izao. Tsy laza amiko marina zany tena Efa izany marina fa marina ahoana indray ny foroniko anao ry tera. Fa maninona ny vonovonoina ohatr'izany Kardera. Kardera fa marary Tsory amiko marina reny dia mbola matiketo ianao androany Ilaza sa tsy ilaza Fa iza sanana poizina anao sy laza taminao fa tsy zanako balika Ianao Ngerdera ny lehilahy voalohany niaraka tamiko ary voaloham-bokatra noho ny fankatiavantsika balika. Tsy dia halala an'izany aho Iza nefa mahalala raha bevoka amin'ny bandy hafa tany ianao dia samy fatoranao fotsiny Tsy nampoiziko toy izany ny toetranao. Ary ny toetranao vehivavy mpamitaka taranak'eva tsy faka taranaka. Marikoriko
samba hatramin'izay fa zao vao mahiratra masoko ianina. Dera inona e? Zanaka ho apalika, tsisy afa-tsy ianao niaraka tamiko hatramin'izay ka hatrao zao. Dera ho a Tato, fa maninana izay ny dada fa tsy zanako dada. Fa ny zanak'izakay ara-tsy zanako dada. Ambaitany e, antanio reninareo ary aza mikitikitiky aho miala. Dera Zaho ange be amin'ny dada na dia apitraliny dada ohatran'izao foana ary izay sy neny e. Fa zanako dada foana koa. Tsy efa nilaza hoe aza mitazotazona. Tsy niteraka anao zany a. Tsy niteraka zaza fotsiatsa tsotra anao zany aho a. Ale mandeha andry. Dada, mifona ho aneny ho azara tezitra amin'ny dada. Fa zaho miangavy any dada fa zanako ho aza. Mba hitany fa tsy mahalala teny gasy fe tsy alazana barany tena. Mba io a, tsy mananjanaka ohatran'ny voalavo fotsy ohatran'ity io a. Dada, fa ho aiza dada, azo ilozanao aza isoneny. Fa maninona? Fa maninona? Lazao amin'ny tonton. Iza ny nampijaly indry e? Miady be dada sy neninay. Dia maratra be neninay sady mitomany be. Tezitra be koa tatanay dia lasa mivoakany. Oh, aza malahelo amin'izany fa ny mpivady anie tsy maintsy miady foana e. Ka lazainy datanay fa tsy sanan'izany ho ny hafa zanak'olon-kafa. Zany veky? Inona koa ary zany atao midery zany? Tsisy an'izany fa zanany foana ndry e. Ary mangina fa zanako tonton koa ndry a. Avy ety amin'ny tonton. Misy biscuit novidiako andry ato. Aza manatona le tsy tiry jauna. Impirisy an'izao amin'ny fiainany lahy. Manja lesy ny fiainana. Ao, hoan'ny biscuit andry a. Ary aleo idiko mihitsy aloha ny trano fa sao dia ho avy eo indray dadanareo tezitra be iny dia hamono andry eo indray. Ao esoriko ny akanjo indry fa mandry be ireny feno ranomasondry izany e. Andraso tapenako ohatran'izao koa ny masondry dia amin'izay tsy mieritreritra ny adiny dera sy haingo intsony. Dia ho tapenako ihany koa ny vavandry amin'izay tsy hainy mamandry hoe mitomanika sao dia fantany hoe ato. Zay, ao rehefa ataoko moramora e. Ataoko tsy marary. Aza mitsiketsika be ohatran'izany kiry balika ny tonton a. Ao marary kely fotsiny akia. Tiany tonton ange balika ty e. Ao tazoniko mafy rehefa atao mipelipelika be koa izany. Ao rehefa kely sisa re dia vity e. Balika, aiza ny zanako? Nalemin-dranomasy teto aho dia tsy nahatsiara akory ny fisiany. Dera, tsy vaniny ianao. Dia vitanao nanao ato ireny. Vitanao ny laza fa tsy zanako balika. Aiza ny dratrako marina. Dia ahoana no navenako an'izao ratrako izao amin'ny balika. Tena sarotra venona. Ny tarehiko mihitsy no mangana sy mivonto be tamin'ny vonina taon'ny dera tamiko.
Anjairy dia noho ny fisinitsonina milaza ho fatitra anao ve na nimba ny tokantranontsika toy izao hoe poizina mahery vaika. Andraso hitsangana eto aho dia hijery an-tsanako. Ay masina mafy. Fa nasy malemy izany fatako izany. Tsy fa toa mihitsy ty hevitra ty. Fa ahoana izao? Balika vao neny. Balika neny marary neny. Miomany izany zanako izany dia andahoty any amin'ny bebetsika. Neny tsy petraka atontsony Tsy mipetraka atontsika fa aza matahotra izany zanako izany fa maninona ianao? Maninona misababaka be ohatran'io no mamindry? Tsy tantaraiko amin'ny nataon'ilay rahalahy tato izao dia tomany mpendray neny. Izako ty efa mampalahelo be fa maratra be daholo ny vatany. Neny io ahoana? Nenjera nge ay nenjera hoe nasera ny dada? Nenjera fotsiny andray. Ao ampiko ianao angorona ny akanjo dia aletintsika mianaka. Sao dia tonga eo ihany dera mantsy. Neny io tsy teny dada ntsony ve azany? Aza miteny an'izany ianao hoe zanak' dada sy neny foany balika. Aza mieritreritra n'izany ntsony. Dia zay ry mama. Zay nahazo anay mianaka. Andray ry aingo. Efa impiry moa zasy ny rainao no efa nandraranao tamin'ny fiarahanao tamin'iny deraderan-dozy iny. Be didoso milaza ho lehibe moa ianao tamin'ireny ka reny ny vokany. Aza latsaina tsony re ary mama fa vahaolana tadiavana raha misy azonao aroso any Tsy mandatsa anao fa mampatsiahanao fotsiny hoe diso ianao. Ka raha niraraka tsy azo ndrofina angerendry mamy. Za efa be voka amin'ny balika raty io. Eny fa raha tsy nanao fanahinana anao be voka taminy ianao azo ny soroany izany. Izay rery mama. Efa marary ny fandatsana sy ny fivitosana rehetra ny vatako Dray tokoa reto izy marina. Tena olona tsy mahalala marary, mahatsiravina. Andraso ny antso ny polisy misahana ny ady amin'ny herisetra fa zareo zao ny voalohany manana vahaolana ho anao. Ay, misy an'izany ry mama. Tena misy an'izany tokoa ka. Ary azo toriana sy enjehana amin'ny lalàna ny lehilahy mahavita herisetra mibady amanjanaka toy izao. Izany ve? Misy fitsarana manokana mihitsy reny ary manana mpisolo vavy ianao any. Voararany lalàna tanteraka ry aingo ny herisetra atao amin'ny zaza sy vehivavy Karaha izany atsoery aloha ry mama. Dia atsoiko ny dokoteranareo izahafa tena marary ange ahy Aza matahotra ianao fa na dokotera mpizaha fahasalamana aza ange misy any amin'ilay ivitoerana miady amin'ny herisetra sady maimaimpona. Ay fa re. Ary balika izay moa lasa izy lasa ny ampianarana any. Ritsy tokony mbola tsy nalefanareo tany izy mety mbola soke tamin'ireny ady ny fanaovanareo sy dery reny izy. Dia inona moa izany izao ny fianarana hiditra amin'ny sainy Everinao fa moramora moa fiatraika an'ireny adinareo reny any amin'ny sainy iny zaza iny. Eny tokoa ry mama. Ka raha ihany nahitako teo koa nge na tonga nandefa n'izy ta handeha any an-tsekoly teo Eny efa lasa izy izany fa andraso aloha iantso dokotera sy polisy ondry. Tsy ataoko vita mora kosa aloha izao
angazana ka tsy tiany ianao ka avela ho vonovonoana fotsiny toy izao. Ifampitaditsika ary tera. Tsy mahalala ny madame Isabelle nga. Aivekika zany nataony dadanareo amin'ny mamanareo toy iny a. Tena mampalahelo be kita ty haingo fa ohatran'ny zomby veky ny endriny, orera be mihitsy mivontovonto sady mangana be. Ary fa marary anga balika ny zara fa mahavita mandeha ohatran'izao e. Sady tsy mitsimoka be koa ny ry. Marary anga ho andry. Say ihany no. Ahoana ki? Aza mitenizanisa fa tantareko amin'ny lanina azana. Fa naninona ho andry? Dia maninona tsy azo tenitenenina? Na neninareo ara ve? Na amin'ny bebe Isabelle koa ara ve? Efa hoe tsy azo tenitenena mizanisa ho a. Dia maninona koa ara zany tantarandry azy e? Satria la ihany ny azoko antoka tsy teny amin'ny zaniko. Dia tantarao ara hoe maninona ry e? Zangeza ihany ka nitapena le namany dada masoko tamin'ny alina e. Dia vavako koa nitapenany. Fa maninona ho? Amin'izay hono hoe tsy fantatry dadanay hoe miafinao amin'ny efitranoko a. Ka raha hitany dia mety finoany. Tian'izay koa ny tsy reny zareo hoe mbola mitomany be a. Dia ahoana? Dia ny zorony daholo angely sy ny akanjoko rehetrarehetra e. Dia naolany veky iny ry? Naolan'le namany dadanareo? Naolany. Lazainy fa tsy mararony fa ny tanany fotsiny no ny atsofony ihany. Dia tsy afaka niatrika mihitsy zafa ny tereny mafy be tamin'ny tanany avy eo. Okizay akia. Okizay fa aza tantaraina intsony kika. Tena mampalahelo be aky indry a. Sao dia tokony hiresaka amin'ny madame Volasoa tsika e. Izy ange araka ny teneniny tao am-pianarany ireny hoe miaro ny ankizy sy ny vehivavy anjadian'ny herisetra hono ny fikambanana tarihany e. Efa hoe tsy azo tenitenena amin'iza ho azany fa mamenatra be. Tao amin'izay ara hiditra fa efa miditra tsika e. Hotoizantsika amin'ny resaka herisetra-pahazony ankizy indray ara ny lesony. Milazao ianareo a herisetra efa heninareo mahazo ny ankizy. Akoatra an'ireny mpianakaviana efa voalazantsika tamin'ny lesona teo aloha. Andray ihany. Famonoana ankizy tsy ara-drary madama. Azavao ny tiandray ihany tenena mba ho azony maro. Ohatra hoe finoan'ny dada ny koty fa mamo izy. Bravo! Nefa azo atao koa ny miaro tena tsy ho azo izany. Dia anohatra fe izany madama? Zonao feno izany ka. Izay le hoe tsy ara-drariny. Miantso vonjy amin'ny manodidina ohatra. Raha sanatria ka tsisy olona azo iantsoana vonjy dia atsoma maim-poana no 813. Izy ireo miandraikitra voalohany sy miaro ny ankizy sy ny vehivavy hiarany herisetra. Efa misy fitsarana manokana manko izao najoro ny fanjakana hiaro ny ankizy. Tsisy arakaraka fa mahazo ny sazisazy azy avokoa izay manao herisetra amin'ny ankizy. Na inona endrik'ilay herisetra. Sahina ireo mitory. Asa siana indra fo hoe ka dadanay nge iny e, tsy avelanay higady izany. Dia izandray ny amerolanay. Sy ny sisa. Azonareo izany? Tsara kosa izany madama. Za madama tena malala olona ohatran'izany mihitsy a. Mamono vady aman-janaka. Zany. Dia resy ny indraikitra ao ary fa voararany lalàna ny fampiarana herisetra izany e. Izany ra ihany na? Miresaka amiko ianao rehefa mirafintsika rehefa avy eo. Ohatra hafa re, inona koa mbola herisetra efa hitanareo mahazo ny ankizy? Fa misy inona e? Ina mampitabatabana nareo ao izao?
madama mitambotsitra fotsiny mibalika madama. ao aloha ao aza tangoronana aloha izy fa mafana be. Andana misy ankizy mampilaza ny direktera hoe misy marary. Malaky rakizy a. Balika tena manafy be ty zazy ty. Ary manina misy mangana be ohatr'izao ny tanany. Tena niarany herisetra ty zazy ty fa malaky nareo atsony direktera ingana ka. Rayanina, ianao moa ko izay ambalika. Tsy fantatrao ve hoe nanina izy ty? Eny madama, fantatro sady efa nitantarainy tamiko ny nahazo azy madama. Okizay haingo okizay. Fa tena ona loatra mianjaty amiko zao e. Moramora aloha ianao ka. Mbola mitsabo ngetsika e. Oy, andraso fa ty manatony ty le madama mpampianatra amin'ny balika. Nareo moa zany ny fianakavian'ny balika? Eny tompoko. Zany reny madama. Manahoana izy eo kay? Aza misy afendanay madama. Lazao aminay ny marina rehetra. Manahoana le zavikelikeo re madama. Tony tsara aloha nareo mianaka e. Fa ilaza loza ve no madama? Maty ve sanatria ny zanako e? Tony ho aloha nareo mianaka. Fa nisy inony. Vao marina tamin'ny fizahana azy fa voaola mibalika kely. Simba tanteraka ny fivaviana. Nisy fiatraikany teo amin'ny sainy zany ary efa eo andalam-pitsabontsika izao. Na ny ratrany zany na ny sainy. Rery mama. Tsy vanina. Tsy vanina. Mody hoe fatitra. Ay, liona amin'ny rangorango mandrapaka izay hitany. Tsy manjary mihitsy zany raha olona. Andrany ary zanako e. Mijaly ny zanako e. Nahoana raha zany nasolo ny toerany e. Mijaly ny zanako e. Iaingo oka resy Rayanako. Maninisy ny lasa sorona tamin'izao. Tsy rariny e. Tsy rariny zao e. Iaingo Tsy ekeko zao e. Tsy ekeko. Iaingo mangina ianao. Tsy rariny mama. Efa mandray andraikitra mitandro ny filaminana. Efa miroso amin'ny fikaroana ny dera sy zany jaune zany koa ny polisy. Manantena ianao anaka fa tsy maintsy ho hitany na vanindoza ary tsy afaka ho aizy izy na iodika vy na iodika banana. Nareo angamba nitadiavin'iny lehilahy iny eo? Le dera? Izy mihitsy iny? Ay, efa rahana polisy. Tratra ihany zany. Andoso ty. Tsy fanao ianao. Sanao. Vitanao. Iaingo. Mifona kia. Mifona fa tsy sitrapoko ange zao e. Ay, fa sitrapoko. Sitrapoko no anolana ny fatitranao ny zanako. Sitrapoko no namonoano ny endrikendrika tsy maripotitra. Sitrapoko. Mifona ary Iaingo. Mifona samba tanteraka. Lehilahy mohaka tokoa sitrapoko nge zao e. Mamela ary Iaingo. Vao fitaka ange e. Tsy vany ianao e. Okizay aloha ry izy mivady a. Tsy fotoana fifanomezana tsinitsony ange zao e. Mifona Iaingo. Aiza le olo tsy faniny. Aiza. Mbola tsy tisy fa tsara hafina angamba. Milazo malala olona mony izy. Ary efa nitantarainiko tamiko fa efa afanaony zao ary avotan'ireo fianakaviany foana izy. Andao Iaingo ny sasany tsaboana fa toy manintsika aliko tsika raha ijono nanao andanitsika fotoana. Azafady Ramose tsy hoe miditra miresaka tokantranonareo fa reko le hoe malala olona ambony na vandoza tamin'izao fanolanana amin'ny balika izao. Azontsika toriana tsara izy ary zoantsika feno zany. Efa mafy ny lalana napetraka hiady amin'ny herisetra mahazo ny zaza sy ny vehivavy ka
mahazo matoky nareo fa tsy ho afabela ny mpanao ratsy. Tsisy hoe manana olona ambony izany fa rehefa meloka dia meloka ary enjehan'ny lalàna ary mahazo famaizana sahaza ny eloka nataony. Marina ve izany madama? Tony io ny fo ary alaminy ny sainao fa tsy ho ela dia andray mivalinasana ny mpanao ratsy e. Mankasitraka anao madama fa teo ianao. Mahery izao ny saiko ary matoky fa tsy maintsy ho tratry ny lehilahy iny. Aingo mamela avy ianao. Mbola raharaha afy izany e. Ary efa mipetraka eny amin'ny fitsarana amin'ny sahana ny ady amin'ny herisetra ny fitoriko anao. Vavolombelona izao vonona nataonao aho mbola hita amin'ny fitavako izao. Toy izany koa ny balika. Tsy fantatrao moa fa eloka mavesatra no miandry anao no ny herisetra nataonao tamin'iny zaza iny. Hitanao reo. Ny fianakaviana koa dia vavolombelona nahita sy nanatry maso sao takaitra hita maso sao. Moramora loka Aingo a. Azo atao raharaham-pihavanana ange izany. Mama, ianao ve lasa miteny amiko an'izany e? I balika re tsy jerena fa inona ary ty ataonao ty a? Mama, ny teninao nanaitra sy nampisokatra ny masoko. Efa be izay. Feno ny kapoaka ka fotoana hitroarana izao. Tsy vitan-dra raha-pihavanana intsony sao raha tranikotra ny aina mianaka izao e. Hifampitatsika. Iaingo, Rena, misaotra ndrika ihana noho inaniantsiko ireny a. Andray akiry Iaingo, dia izany ve akiny niantra tamin'ny sy ny zanak'Andrivavy e? Nahoana dia niandry tara loatra vao manapa-kevitra e? Tsy haiko kina izao ny tokony lahatra nahoana. Fa ny fantotra aloha dia mila ndria. Mila ny fanampindria ny endrika an'ilay tsy faniny iny. Dia efa nipetraka eny anivon'ny pôlisy misana ny herisetra atao amin'ny ankizy ve aloha izany izao ny fitorianan'ilay lehilahy navandozaka? Aroa mo aky? Sao dia mba misy sariny ihany. Ny tambajotra sosialy mantsy azontsika ampiasana anapariana ny fitadiavana azy. Sarin'ny fony izy niara-nianatra tamin'ilay rain-janako akino ao a. Ay kosa. Aleo alaiko vetivety atao anaty poketrako ato asehoko andre. Ao e. Tika. Io. Ty lehilahy lavaranjanany ty. Dia ty le rain'ny balika kely. Efa midy any amin'ny violon izy izao miandry ny fitsarana azy fa tia ny mbola karohana traizatraiza izay misy azy. Andre kiako io. Masoko ve ny mandro rosa? Tena izy mihitsy ty. Fa fantatry ndriva e? Andre kiako io. Aiza ny misy azy aky? Rina, lasa ho amiko aky fa nahamoizako ny aiko aza noho ny zanako dia ataoko izany a. Tsy maintsy hitako io. Ory Aingo a. Ho gagy indrira ilazako fa fahavalo iray ihany namotika ny fiainantsika roa ohatran'izao. Ahoana? Izany ho a. Io lehilahy io no atao hoe John. Le vadiko taloha nampitondra ny mafaitra indrindra ho a. Rina. Ay, mbola le tsy vanio daholo na vitan'izany rehetrarehetra izany. Eto any amin'ireo ray aman-dreny aky a. Tsy ataoko vitavita mora na nambany no avin-janako toy izao. Manana fanantenana aloha ndry fa tsy maintsy andray ny valinasana izy e. Sady toneo ihany aloha ny fondry fa ny fora ny mafana ka tsy dia tsara raha mahana olana. Rina, irak'Andriamanitra navitra andry. Dia izao sisa ny farahany laridira. Mijadra no ny herisetra taona ny marina taony lahany vady aman-janak'elahy. Tsy afabela satria na ny temy maherina lokony vavako aza dia voasiko azy ho herisetra avokoa ka nanavesatra ny sazoko toy izao. Ny firaisana ranofo atao kely na dia amin'ny vady izao ary no nanaovana azy ka tsy mazoto na ny an-daniny ny anikilany dia efa herisetra koa izay. Iza moa no nahalala an'izany rehetra izany e? Ibalika kely moa dia nitondra takaitra mandra-pahafatiny. Sy mba sorotik'ilay sy ho fatidrahako ny vatany. Lasa nisy fiantraikana ao amin'ny taovany ao anatiny ny dokotera satria kely loatra izy ka nikorotana noho izany ny taova ao anatiny ary mety tsy teraka intsony.
lasa nykorotana toy izany ihany koa ny sainy. Fa soa ihany aza fa azo tsaboana satria nisy dokotera spesialista na ro psikôlôga rony nandray an-tanana ny fitsaboana azy any amin'ny toerana miady amin'ny heritreritra atao amin'ny ankizy. Andray ry zanako, dia noho ny tsy fitandrimako ny nanimba no avinao manontolo toy ireny. Tsy vita ny raha-raha-pihavanana koa na teo amiko saingo aza. Tsy nandiferany intsony satria efa ataona ny maro ny areta ny ditrako sy ny fampijaliako azy. Efa nandray valinasany koa zao tsaonina noho ny fanampiana teo amin'ny aingo sy ny namany ary ny polisy no nahazahoana azy. Bebe ihany ny taona azo ny gadrany ihany. Mafy zao nenina tokoa tsy ao alohan'anatra fa aty aoriana andatsa. Ray aman-dreny, ry mpiara-monina, arovo ny zanakao, arovy amin'ny heritreritra ny ankizy fa be ny voka-dratsy aterany raha tsy ilaza afa-tsy ny fanolanana natao tamin'ny zanako aho. Toy izany koa ny fikorontanana ara-tsaina ao aminy, ny tsy fahatononana ny toe-batany intsony noho ny heritreritra ihany. Sakana lehibe amin'ny ho avin'ny ankizy, ny zanakao ny heritreritra ka alaviro azy fa fahavalo mahery manakana amin'ny fampandrosoana. Dia ty mitadidio mba tsy ho latsanenina toay ianao. Atsaro ny heritreritra atao amin'ny ankizy, mananjo arovana sy ainam-pilaminana ary sitraka ny fahazazany ny ankizy, ko andraikitsika rehetra ny miantoka ny fahatanterahany izany zoany izany. Fa n'izao aloha onerako ny fahotako. Natolotry ny radio Madagasikara ho anao teo ho fiarovana ny heritreritra mianjady amin'ny ankizy. Niarahana tamin'ny plateforme de la société civile pour l'enfance sy ny organisation internationale de la francophonie. Onerako ny fahotako. Nosoratany Kirobo, Vantso no Aingo, Faly no Dera, Oloravaka no Balika, ary Liva no Jaune, Ony Miajanirina no Rina, Christophe Rabearmanana no Rayane, ny Rina no Isabelle, Iary Mampionina no Madame Volasoa. Nandray feo no Fiarzo sy Élisée Christian.